tontolo politika eo amin'ny kiondalana izay anomanana ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko politika samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho an'ny antoko HVM na niry vaovaon'i Madagasikara tsy manakana an'izanizy tsy rotsaka ary tsy handray anjara ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena izay ny antoko saingy efa mivonona kosa izy ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana rehetra isesy eto amin'ny firenena eo hatrany no fanazavana ny entina Andriamatoa Rivo Rakotovao izay tompon'andraikitra voaloha eo anivon'ity HVM ity. Faliko mahitsy fa adihevitra ataoko hoe misy moa hoe mba henoy ah io ohatrany hoe misy manahirana tsy de hoe tsy za io ah efa tsisy miteny hoe enao io fa mani enao tonga de miteny hoe tsy za tsy alaiky azany ngafa nisy miteny hoe niara valomana tsy mahazo milatsaka mbola tsy naheno kosa aloha e fa ny olona ny mieritreritra hoe raha piary ny lalàna io ohatra ny tsy mahazo milatsaka zany niara valomana zay lazaiko alao ny olona mampiatra ny lalàna zay manana ny fahefany mitokana no ametran'izany fa tsy zay mpanao politika na iza milatsaka eo ny anay ihany zay ihany nanay fa le olona ny mampieritreritra kely aho hoe za aloha mbola tsy naheno zay HVM mbola tsy miteny mihitsy hoe de tsy ekena mihitsy ny latsahany ohatr'izao na ramatoa ohatr'izao fa zay kosa de miteny foana hoe alao ny lalàna no anana afa-tsy zay hoe fanarahana satria misy le conciliation nationale zay fanalitsika ka de hita eo mora zany no hoe iza no afahantsika mampitony any firentsika satria zay ny tanjony tsika ny eto ihany ary aza dino fa fikapitahana ara-politika neny natonga ny fikortahana ara-sosialy économique ka miezaka tsika mandamina amin'izany tontolo politika ohatran'izany reo le miteny hoe tsy ekena ny daty fa iza no miteny hoe ahemitra ny daty za aloha de mbola tsy naheno mihitsy adihevitra fotsiny zany satria amin'le lalàna antsika zany misy ohatrany tsy mazava tsara fa tsy hoe nisy namorona zany lalàna zany re olona talohan'ny fifidiana tamin'ny 2013 nefa teo e de lasa ohatrany hoe mpitondra fanjakana ohatr'izao mamorona an'ilay daty